misaoran' Jehovah ary fanahiky ary izay rehetra atao anatiko. Misaora ny anaran'ny masina, misaoran' Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitra ny anaretinao rehetra, izay manavitra ny ianao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrapo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao. Amen. Ry Jehovah Andriamanitra io, velom-pisaorananao izay satria atolotra ao anay indray izao fotoana androany izao. Mahavory anay rehetra, afaka hidera sy ankalazanao amin'ity atoandro ny sabata ity. Meteza ho eo anivonay amin'ny alalan'ilay fanahy masina efa nirahanao, ka aoka izy hahatanteraka ny fikasanao aminay tsirairay avy. Amboary izay Andriamanitro, ka ny fiderana izay asandratra, ny teny izay ianarana, dia hanova sy hanitsy ny fiainanay, anafanay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola fifaliana ho anay ry havana malalo amin'ny tompo no manolotra anareo androany arahaba omba ampiraritsoa. Ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo tokoa ny irotsaka amintsika tsirairay avy, ary mba ho sabata feno fifaliana sy sabata fahafinaretana ity fotoana manokana ity. Ho fiderantsika an'Andriamanitra ary dia andao ataontsika ny laharan-kira faharoanjato. Laharan-kira faharoanjato ny andiny rehetra, mirafy rampifaliana.
Zao dia manasa antsika ny tenako ka hanokatra an'izany, hanokatra ny baiboly ao amin'ny Matthieu 9:7-30. Matthieu 9:7-30. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary tohizantsika ao amin'ny Exodosy 20:20. Exodosy 20:20. Manajany renao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao. Ho tahinany ny teny. Amen. Manasa antsika rehetra hiara-handoalika hanandra-bavaka amin'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra tsy toa, ianao no ilay Andriamanitra lehibe, feno fahefana sy hery, Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ary Andriamanitra mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herinao sy ny fahefanao. Ianao koa nefa dia Andriamanitra fitiavana satria na dia nisy ara ny fahadisoanay olombelona dia namolavola drafitra ianao hamonjena anay tamin'ny alalan'ilay zanakao lahy tokana, izay natolotrao mba hosorona sy fanoratym-panorenana ho anay menakavy. Indreto izay Tompo mivory mandoalika ankehitriny, manatrika ianao tsy te hitraka kory satria mahatsapa fa tsy metrika izahay. Fafao ny fahadisoanay rehetra, rakofo ny fahasoavan'ilay Jesosy zanakao izahay, ary tafio ny fahamarinany, ka izany fahamarinana izany Andriamanitra no henonao sy anekenao izay asandratra eo aminao. Meteza hita izao fotoana izao, meteza hita anay rehetra izay manatanteraka izao fanompiam-pivavahana izao, kanefa mangataka koa izay Andriamanitra, nijerenao izao tontolo izao izay ao anatin'ny fahasahiranana ankehitriny. Ianao Andriamanitra niantso ny olonao anatin'izany toe-javatra sarotra izany, ka ahatonga azy ireny hikatsaka anao, hitady anao ka ahatonga ny anaranao ho hita sy ho fantatra.
eo amin'ny tontolo misy anay satria misy vahoaka mijoro mitondra ny anaranao ankehitriny. Mivavaka izahay Andriamanitra so ny hanomezanao fanasitranana ny marary rehetra. Meteza hanala ny fanaitainan'izy ireny ary amin'izao andro manokany sabata izao dia aoka hoenonao ny fitarainan'ireo rehetra mitaraina aminao. Mitahiry ao firenena izao, mitahiry ao mpitondra omeo fahendrena atakatra sy ahalala izay tokony ho tanterahana ho an'ny vahoaka mba hahatonga izao vahoaka izao ihany koa anam-pifaliana sy fiadana. Andriamanitra so mivory izahay, mivavaka izahay, ny ombahanao ny fiainanay. Ka izao fotoana izao dia hatonga anay rehetra mba ho akaiky anao, ka eo anilanao izahay. Meteza ary hanikasika ny fonay rehetra, ka hametraka ny teninao ao am-ponay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny indray tsika ry mpiray fanantenana malala dia tonga amin'ny fanompoam-pivavahana manokana dia tsy inona izany fa ny fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony. Andeha homanitsika eny am-pelatanantsika izany fanatitra sy ampafolony izay fanomantsika izany ary ho arahantsika vavaka mangina izany. Amen. Tsy mivadika Andriamanitra, tsy mivadika Andriamanitra. Hoy ny Nomeria 3:7 manao hoe Andriamanitra dia tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy notoaviny. Ny président américain John Kennedy dia anisan'ny président izay tena tia ny vadiny tokoa. Ka rehefa manatanteraka asa tsy eo anivon'ny ankohonana izy dia mandefa taratasy any amin'io vadiny io mandrakariva izy. Ary tsy niova zany fitiavany ny vadiny zany. Takan'izany koa ty Andriamanitra izay tompontsika ty. Andriamanitra tsy miova izy ary mitazona ny teny fikasana izay nomeny atsika. Hoy ny teny manao hoe feno fanambina-tsoa avy amin'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy. Pitrosa aminy isika noho ny sakafo hoantsika, ny rano izay sotrotsika, ny fitafiana anaovantsika, ny rivotra fohitsika. Ary mitazona n'izany teny fikasana izay omeny atsika momba ny fanatitra sy ny ampafolony izany mandrakariva izy. Satria hoy mantsy ny Deutéronomia 7, ny Deutéronomia 7:7 dia manao hoe koa ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Ka raha andeha hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony isika ry mpiray fanantenana malala amin'ity maraina ity, dia aoka ao an-tsaintsika mandrakariva fa ilay Andriamanitra izay tsy miova omaly anio mandrakizay, izay manatanteraka ny teny fikasany momba ny fanatitra sy ny ampafolony amintsika no mbola anatanteraka an'izany. Ka andeha hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony amin'ity maraina ity isika, ho feno fitahinana isika ary ho ambinina
amin'izany fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolony izany. Andeha hivavaka isika. Ry rainay eo tsara sy masina izay mitoetra any an-danitra, ray be fitiavana be famindram-po tokoa ianao. Saotra dera laza voninahitra ray eo natolotra ianao. Saotra satria nampatsiahivinao anay indray tamin'ity maraina ity fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio mandrakizay. Andriamanitra izay miazona ny teny fikasana ho an'ny vahoakanao mandrakariva ianao. Ka amin'ity maraina ity raha nolotra ny fanatitra sy ny ampafolony anao izay ray eo, meteza mba ho ankasitrahanao eo amin'ny seza fiandriananao zany. Ny vavaka dia tononona angata aminaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ho fanatazantsika ny fanatitra sy ny ampafolony dia andeha feokira no anataterahantsika izany. Ary rehefa vita ny fanatitra sy ny ampafolony dia ny hira 700 no andeha anolorantsika izany fanatitra sy ampafolony izany. Amen. Amen. Fifaliana ho andreraka izy ny mbola mamerina ny arahaba ao antsika tsirairay avy tratra ity sabata ity. Tonga eo amin'ny fotoana manokana izay tena maminareo isika dia tsinona izany fa ny tantara izay entintsika andraisana fampahirezana manokana. Kanefa mialohan'izany dia izao andeha ataontsika eo am-pitsanganana ilay hira efa mahazatra antsika, ilay hoe ora mamy. Ary aoriana izay dia mbola tsisy mipetraka aloha isika araka izy fa mbola hivavaka isika. Vavaka arsika
jesosy malalo ankehitriny izahay ankizy de voreto indray iaino ny teninao engane izany teny izany mba andraisanay lesona ary anavao zanay fiainanay mandrakariva na de mbola kery ala izahay fa tononona mivavaka amin'ny anaran'i jesosy amen. Ny tantarantsika indray rakizy de tantarana tovavy kely iray zay atao hoe Maria. Iza hoe ny anarany? Zay indrindra Maria rakizy de nanana toetra kely tsy de metimety zay ao anatiny ao. Tiany loatra mantsy tsy de mankatoa an-dada sy neny rehefa misy zavatra asaina ataony. Manao ihany izy fa saingy zao rehefa vita aloha zay tiany atao, zay izy vao manatanteraka ny baiko asainy dada sy neny atao. De eo ihany koa rehefa antaniana de ilay toetra kely zay mandaingalainga ao anatiny ao. Anisan'ny zavatra tena mba nandrandray Mariany hoe ndray androany mba azo an'izany famataranandro kely zany fa sahirana be izy rehefa mianatra any am-pianarana. Tonga nefa rakizy ny tsingeritaona naterahany ary fantatry dada tsy neny tsara zay fikasana tao an-tsainy Maria zay de nanomana fanomezana tsara tare izy ho an'ny Maria. Inona ary ozy izy nareo fanomezana tao anatiny? Rehefa natolotry dada sy neny ny fanomezana, zany hoe boaty kely anankiray tsara tare izy ty de natolotry dada sy neny amin'ny Maria hoe arabaina ianao Maria, tonga ny 10 taonanao ka zao ty misy fanomezana atolotry dada sy neny ho anao. Teny sokafa Maria ary lay boaty kely rakizy. Wayo, faly be mihitsy izy inona ny tao anatiny tao? Famantaranandro kely tsara tare, ary tsy vitany hoe tsara tare le izy fa volamena mihitsy. Fatatsika tsara fa zany volamena zany de tena zavatra sarobidy indrindra. De hozy izy dada hoe Maria, zao ny teniko aminao iny famantaranandro kely iny volamena izy iny. Ka zao rehefa mandro ianao na manasa vilia ianao de esorina eny amin'ny tanana izy iny de apirimina tsara ao anaty boaty de apetraka tsara satria raha volena ny rano de manjary maty. De eno izy Maria ho ataoko zay dada sy neny de indray andro nefa izy rehefa avy any am-pianarana nafana be ny andro de hozy izy andeha andro kely aloha. De jereva Maria nefa ilay famantaranandro toy izy hoe maninona moa ty famantaranandro ty ve de tena faty tokoa ve izy ty raha ohatra ka hoentiko mandro za ve de mbola andeha anala an'ity indray de amentraka an'ity any anaty boaty de zay vao andeha andro. Hoentiko mandro ty rangaha. De nandro izy rakizy de lena le famantaranandro. De rehefa tonga tany amin'ny efitranony anefa izy inona ny zavatra anseho? Zay vao hita Maria hoe way, maty le famantaranandro kely volamena. Zangy efa nitenen'ny dada sy neny fa rehefa mandro de esorina ito famantaranandro ito hoe nefa tsy nankatoa afeniko aloha ty de tsy teniteny amin'ny dada sy neny mihitsy hoe maty ange le famantaranandro. Tena andeha teny rakizy ny fotoana lasa ny tapabolana de tsikaritry dada fa tsy tena tanan'ny Maria tsony lay famantaranandro. De rehefa teo am-pisakafoanana de hozy izy dada hoe Maria, fa aiza le famantaranandro kely? Totseny an-tananao akory le izy. De teo izy rakizy ny safisafy loha inona reny ho teneniko hoe nefa ny zavatra efa tokony teneniko hatramin'ny voalohany fa lena ny rano. De hozy izy hoe tata, le famantaranandro kely ange ka tsy nankatoa za de noentiko nandro le izy de lena ny rano de tsy nety nandeha tsony de simba. De andana raha hozy izy dada alay fijerena. Tena alainy rakizy le izy, tena jereny dada tsara. De hozy izy dada hoe raha tamin'ny fotoana nahafaty an'ity famantaranandro ty no avy hatrany ianao de niteny tamin'ny dada sy neny hoe maty ty de mbola azontsika namboarina. Ary raha ohatra koa ianao ka nankatony teny dada sy neny fa tsy azo lemana ny famantaranandro de tsy toy izao ty famantaranandro lafo vidy ity. Inona moa no tiako hotsoahana rakizy de izao hoe isika ihany koa de
tahaka ity famantaranandro kely volamena izay sarobidy ity. Hatrany am-piandohana raka izy isika dia ny fironon'Andriamanitra ho tsara indrindra, ary tsy vitany nataony ho tsara indrindra isika fa tena sarobidy indrindra eo imasony mandrakariva. Kanefa indraindray tsika dia manana toetra tahaka ny Maria izay tady animban'ity fahasalamatsika ity tena tsika izay ny volavolain'Andriamanitra ho tsara indrindra ity. Misy toetra ratsy kely eo, ny mandaingy alangy, ny tsy mankatoy ny tenin'ny dada sy neny. Dia izao androany isika te anapa-kevitra isika hoe Jesosy manomboka androany izay ankizy kely rehetra dia anolo tena ho anao, ajainay tsara ty tenanay ity mba ho tena famantaranandro sarobidy eo imasonao. Vonona ve ianareo rakizy? Atsangano hoe ny tanana zay indrindra. Mino afa hitan'Andriamanitra reny tanantsika mitsangana ireny ka ho tena tanterahantsika tokoa ny anaja ity tenantsika ity ary ankatoa any dada sy neny. Ao amin'ny vaky teny teo rakizy dia misy teny toy izao, manasanao handray ny baibolinao. Exodosy 20:12. Exodosy 20:12 dia ho vakitsika ankizy kely miaraka ilay izy. Ndao ary isa 2-3 amin'ny anaran'i Jesosy, manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Rehefa mahay manaja sy mankatoa ny dada sy neny zany tsika dia maharitra miaraka amin'ilay Andriamanitra. Izay ny tantarantsika androany rakizy ary mirary soantsika mba handray lesona mahafinaritra amin'izany fampaherezana izany. Ndeha ary mbola hivavaka ihany isika. Jesosy misaotra anao izay ankizy fa nomenao lesona mahafinaritra amin'ity maraina ny Sabata ity. Ankehitriny izay dia nanolo tena ho anao teo mba ho tena zaza endry, ho zaza mpankatoa any dada sy neny, ary indrindra ho mpankatoa anao ka ho tahaka an'ilay famantaranandro kely volamena sarobidy eo aminao ane ny tenanay ankizy tsirairay avy. Dia mitahianay amin'izay ataonay rehetra mba ho voninahitry ny anaranao. Saotra Jesosy amen. Mankasitraka anareo ary rakizy ny amin'ny falianana ny amin'izay tantara izay. Alohan'ny andraisantsika ny toriteny avy amin'ny ray aman-dreny pasteur dia manasantsika ary ny hiaino hira anankiray izay atolotry ny antoko-pihira La Voix des Archanges, tondra ny lohateny hoe Mamindrafo. Anau rai ma
ry ava-malala no izao tafaraky eto isika menakavy idera sy ankalazan'Andriamanitra ianayanitra ny teniny misaotra azy isika satria ny famindram-pony mbola atolony atsika mbola fahatsika mivory sy manatanteraky izao fotoam-bavaka izao koa mialohan'ny hitondrana ny tenin'Andriamanitra dia tiako ny miarahaba antsika rehetrarehetra arahaba tompoko tratry izao fotoana izao ary irariana dia hoe ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantrantsika menakavy. Finoana marina inona izany? Zay ny lohahevitra resantsika androany kanefa mialohan'ny resantsika zay dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Misaotra Andriamanitra satria omenao anay ny fotoana ahafahanay mianatra ny teninao, ahafahanay mamantatra ny sitraponao, ho ameteza hanazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Finoana marina inona izany? Ry havana amin'izao vaninandro izao dia misafotifoty ny sain'ny olombelona, feno fisalasalana satria betsaka ny zavatra mifamaofao mety manelingelina ny finoana na koa ny fivavahana zay ekena sy arahana. Izany fisalasalana izany indrindra no mahatonga antsika rehetra mety eritreritra hoe marina ve ny lalana nalehako sa koa hoe aiza ny tokony alehako. Izany rehetrarehetra zany no ao anatin'ny sain'ny olona. Tiako ny mitesaka amintsika fa fony tety ambony tany Kristy dia nandalo tamin'izany fanandramana izany no mpino Jiosy, satria izy ireo dia nanantena ny amin'izany atao hoe Mesia na lay mpanavotra anafaka azy ireo amin'ny fanjakazakana nataon'ireo Romanina tamin'izany fotoana izany. Ary vokatra izay dia nisy ireo karazam-pampianarana maro no lalovan'ireo vahoaka Jiosy tamin'izany fotoana izany. Ary betsaka no nametraka fa ny fanantenana ho an'ny Jiosy na ho an'ny Palestina tamin'izany fotoana izany dia ilay Mesia nandrasana. Dia nino izy rehetrarehetra fa ho avy izany, ary nanantena izy rehetrarehetra fa rehefa tonga izy ilay andro any dia hoe sorona tsy eo amin'ny tany razan'izy ireo intsony ireo mpanjakazaka, ireo mpanjanaka. Izany tontolo-kevitra izany no tontolo-kevitra ny ainana tamin'ny fotoana nisian'i Jesosy tety ambony tany. Izany fomba fijery zany ihany koa anefa no zavatra iainantsika amin'izao vaninandro izao. Betsaka ireo fampianarana, betsaka ireo fivavahana, betsaka ireo fotom-pivavahana izay mitaona ny sain'ny olombelona rehetra ijery hoe mila Andriamanitra manafaka izay. Tsy diso ny fomba fijery satria atao indra tokoa moa Andriamanitra tsy amin'ny fahafahana, kanefa move tena izay tokoa ny planin'Andriamanitra. Androany mba ialantsika amin'ny fisalasalana dia andeha isika anaraka ireto fanazavana anankitelo miaraka ireto. Inona ny tian'Andriamanitra inoana? Inona ny tian'Andriamanitra inonao? Ary ao aorianan'izay dia ny hoe ahoana ny tokony iainanao izany finoanao izany. Kanefa mialoha izany indrindra dia andeha ho fantaritsika hoe inona moa ny atao hoe finoana. Satria raha tsy mazava izany fototra izany dia ho fisalasalana mandrakariva no ao am-po, ho ao an-tsainao, ho ao am-pontsika rehetrarehetra eo amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Tsy hitady fanaritana lavitra be isika fa ny Baiboly dia ampy hanome antsika fanazavana mikasika ny antsoina hoe finoana. Inona moa no atao hoe finoana araka ny fanambaran'ny soratra masina? Ao amin'ny epistily izay nosoratany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Hebreo 4:1 dia manoratra toy izao ho amin'ireo mpino: ary ny finoana no fatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana
ny zavatra tsy hita. Mazava ny tiany lazaina, misy fahatokiana ao. Zany hoe miankina amina zavatra anankiray, antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zany hoe ny finoana zany de miankina betsaka amin'ny zavatra tsy hita. Ataonao ahoana koa moa ny teny manao mino anefa zavatra efa hitan'ny masonao eo, tsy marina izany. Ny dika teny ombonany eto Madagasikara de manome fampanampahazavana mazava kokoa, ary tiako ny mampiasa azy, ary iriko mba ho fahazaranao ihany koa mamaky izany boky baiboly zany, satria anisan'ny dika teny manome fahalalana misimisy kokoa ny amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Hoy ny dika teny ombonana manao hoe ny hoe mino de mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina, ary matoky ny zavatra tsy hita. Mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina. Izay zany no atao hoe finoana riava-malala, ary izay zavatra izay no tokony hipetraka ao an-tsain'ny olona rehetra. Tsy resaka intsony izao hoe za finoana inona na za finoana inona, fa izao ny atao hoe finoana de mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina, matoky ny zavatra tsy hita. Zany hoe mahakasika ny saina, mahakasika ny fo, ary mahakasika ny fieritseretana manontolo izany. Mipetraka ny fanontaniana, raha izay ara ny finoana, inona no tian'Andriamanitra enoko? Inona no tian'Andriamanitra inonao? Samy manana ny lazainy rehetrarehetra, fa aleo isika anaraka ny toromarika ilay mpampianatra lehibe, de Jesosy Kristy zany. Raha vao nanomboka ny asan'i Jesosy, raha vao nanomboka nanambara ny fahamarinana zay noentiny sy tiany ampitaina amin'izao tontolo izao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany, de izao ny fanambarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Matteo 4:7-10. Mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ao anatin'izay andalan-teny zay no mamaritra ny zavatra tian'Andriamanitra ho eken'ny olombelona rehetra. Ary apetrak'Andriamanitra mazava fa misy zavatra tokony fantarinao de ilay intsony hoe fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra izany. Teo amin'ny asan'i Jesosy dia tsy nieritreritra afa-tsy niana tanteraka izany. Tsy nanao afa-tsy izay anambarana sy anehoana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ao amin'ilay toriteny antsoina hoe toriteny tao an-tendrombohitra manoloana ny ranomasin'i Galile, heritaona sy tapany taorianany nanomboan'ny asany, de nampianatra tao izao Jesosy. Datsika ao Matteo 9 ny fampianarana lazainy, ka ny 9:7 ny tapany voalohany. Hoy izy nanambara, fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Ao anatin'izay andalan-teny zay dia mazava ny zavatra tiany Jesosy avoitra ho an'ireo rehetra izay mieno azy, de ny hoe misy fanjakan'Andriamanitra tokony katsahanao. Io fanjakan'Andriamanitra io no sitrak'Andriamanitra indrindra anananao. Ary rehefa marana ny asan'i Jesosy, rehefa teo anatrehan'ilay mpitsara tsy mifato-trovana tamin'izany fotoana izany, izy antsoina hoe Pilato, izy gouvernoura romanina tamin'izany fotoana izany, rehefa nanontanian'ity gouvernoura ity izy mikasika ny amin'ny fiainany sy ny asany, de izao ny fambaran'i Jesosy: tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Dika teny ombonana no hakitsika amin'izay. Tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Mazava ny tiany Jesosy ampitaina fa tsy eto amin'ity planeta tany ity na amin'ny zavatra iainanao andavananandro ny fanjakan'Andriamanitra, fa fanjakana anankiray izay atombok'Andriamanitra ao am-ponao sy ho any aorinany. Hoy Jesosy manambara mikasika ity fanjakana ity: zao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Jaona 10:7 tapany farany. Mazava zany lazainy eto fa hoe ny antom-pisiany Jesosy na ny antom-pisian'ilay Andriamanitra tonga etety ambonin'ny tany, de tsy fanjakany etỳ tany na zavatra asoa vetivety etỳ ambonin'ny tany, fa ny anananao fiainana mandrakizay, ny anananao lay betsaka indrindra, lay tsara indrindra, tahaka ilay voalaza tany am-pamoronana manao hoe indro tsara indrindra izany. Fanjakana be dia be, fiainana be dia be.
rehefa tenenina izany dia iteny amiko ny mpivavaka rehetra manao hoe de tsy afa-tsy izay fiainana mandrak'izay ihany ve no azo amin'Andriamanitra? Tsy ry havana, tsy zay. Fa rehefa toizanao io vaky teny io de hoy izy hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao zany rehetra izany. Mazava izany teny izany ary aoka hokentsika sosokafantsika ny saintsika halala fa tsy nanakana Andriamanitra ary tsy nanakana Jesosy ny ahazahoanao zay zavatra ilainao androany, zay zavatra mety ho ilainao rahampitso, fa ny zavatra iriny indrindra dia ny anananao lay be dia be lay fiainana mandrakizay. Ry hava malala, mikatsaka izany ve ianao? Sa manao toy ireo jiosy tamin'izany fotoana izany ianao, ny ahazahoanao zay ilainao androany no itediavanao an'Andriamanitra? Ny mampalahelo dia any ny fironany maro, kanefa tsy programan'Andriamanitra izany, tsy drafitr'Andriamanitra izany, fa ny drafitr'Andriamanitra dia ny hanolotra anao ny be lavitra indrindra dia ilay fiainana mandrakizay. Mety teny amiko koa ianao manao hoe pastora, na hoe ataoko ahoana moa no atao ingy fiainana be dia be, nefa ny raha izao fiainako ankehitriny izao de tsy tiako ho betsaka satria mety ho sahirana ianao, mety ho tsy manana ianao. Ry havana, mazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy dia izao ny fanambarana ao amin'ny 2:20. Hoy izy fanambarany ny 4 manao hoe izao ny fanambarany azy: tany vaovao, lanitra vaovao, tsy misy alahelo, tsisy ranomaso, tsy misy fanaitainana. Zany hoe fiainana feno fiadanana, feno fifaliana. Atao ahoana no etitsika miaina izany fanantenana izany? Eto dia indrana tantara fohy anankiray. Dia fantatry ny rehetra ao amin'ny Joba 5:20. Joba 5:20. 13 azafady 5:13-15. Joba dia lehilahy anankiray izay nino an'Andriamanitra. Ary ity Joba ity dia niara-ny voina mahatsiravina indrindra teo amin'ny tantaram-piainany. Maty ny zanany 10, very ny fananany rehetra. Ary na ny vadiny aza dia niteny taminy manao hoe raha zay ianao mandaha zany Andriamanitra izany. Fa izao ny fanambarany Joba. Ary tiako hovakiana amintsika rehetra ny fanambarany. Joba 13:15. Na dia mono ahy azy izy dia mbola anantena azy ihany aho. Rehefa malala, izany ny tian'Andriamanitra anarahana ho azy. Atoky azy ianao fa na dia mafy aza ny ainanao androany dia anantena ianao fa misy zavatra tsara mandrakizay homanin'Andriamanitra anao. Ary izay fanantenana ny mandrakizay homanin'Andriamanitra izay lay nambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona 3 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ry havana, fiainana mandrakizay no rian'Andriamanitra ho anao. Fiainana tsy feno alahelo, fiainana tsy fisy fanaitainana, fiainana feno fahatanterahana. Ary izany no irian'Andriamanitra ho finoana marina hanjaka ao am-ponao isan'andro. Andriamanitra ny hitantsika rehetra ary izy no hitahiry antsika eo amin'ny fahasoavany. Andeha hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny teninao. Tehirizao ao anatinay mandrakariva ny fanantenana fa ianao dia avy mba hitondra fiainana ho anay. Fiainana tsy vetivety fa fiainana mandrakizay. Ary fiainana tsy feno faharatsiana fa fiainana feno fahatsarana. Apetrao ao am-ponay izany, aorenao ao anatinay izany, ka finoana marina anao tokoa no hanjaka eo amin'ny fiainana isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa totosa soamantsara izao fotoam-bavaka izao. Alohan'ny andraisantsika ny tsodrano izay omeny ray aman-dreny pasteur dia andeha raha ataontsika ny laharan-kira fa 1:300, laharan-kira fa 1:300 ny andiny rehetra, aza mangina.
Jesús mirasaina ifampiraza faefakakire Jesús azavarina nabeaina efakakire Jesús azasundrina maimaina faefakakire Jesús omiumanayana itenaziza kahasandatureni maso faindroni panjakana kahasandatu avoni maso indroni panjakana omiumanayana itenaziza omiumanayana itenaziza kahasandatureni maso faindroni panjakana kahasandatu avoni maso indroni panjakana omiumanayana itenaziza omafanyana lelitumpu mianjini ulunana zavabuari miaramisentu eavi fanyana leliana omafanyana lelitumpu mianjini ulunana zavabuari miaramisentu eavi fanyana leliana. raisoarany itsodrano hitay anareo anie Jehova ka hiaro anareo, anandratra nitavany aminareo anie Jehova ka hamindra fo aminareo mandrakariva, ary ampamirapiratra nitavany aminareo anie Jehova mandehana amin'ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy mandrakariva. Amen.